notolorany RTL Madagascar fitaovana maro samihafa ny Institut Supérieur de Technologie na ny IST etsy Ampasapito mba ahafahan'ireo mpianatra miofana ao anatin'ny teknôlôjia vaovao. Fitaovana toy ny Hirac BTS miaraka amin'ny radio GSM manana koa karazana karatra elektronika maromaro. Ireo no anisany natolotra ho an'ireo université tsy miankina eto an-drenivohitra ka anisan'ireny ny Institut Supérieur de Technologie na ny IST etsy Ampasapito. Ireo fitaovana ireo dia entina indrindra hanatsarana ny fampianarana eny amin'ireny université tsy miankina ireny. Ny tele général-ny RTL Madagascar Mike Saint-Bekengba mihitsy no tonga naloatra izany tamin'ny omaly maraina. Et les modules que vous voyez ici, c'est tout un module qui permettrait de combiner la partie receive, la partie transmission et la partie réception. Ankoatra ny fanolorana ireo fitaovana ireo moa dia fantatra ihany koa fa dia hanampy amin'ny fametahana sy ny fampiasana azy ireny eny anivon'ny ireny toeram-pampianarana ireny ireo teknisiana avy amin'ny ivon'ny orinasa RTL Madagascar. Ho an'ity orinasa ity dia tanjona hatrany ny hanampy amin'ny famoahana ireo tanora hanana fahaizana ka afaka hampandroso ny firenena.